Falmerabantsika indray a Priscilla miaraka aminao a miaraka amina lesinao vaovao indray a fa atsika miara mitombo a ao amin'Andriamanitra. Androantsika dia hiresaka hoe rehefa manao zavatra tsika dia manana profondeur na expertise. Inona indray ny dikan'izay amin'ny teny gasy hoe rehefa mianatra zavatra ianao a dia manana fahalalana lalina na manana traikefa efa voamarina amin'ny zavatra ataonao. Ohatra zany hoe raha hianatra comptabilité ianao a dia mianatra comptabilité hatramin'ny farany. Tsy hoe manao première année ianao a dia vita eo a dia eo ianao te hanao zavatra na te hitady asa miaraka amin'iny fahaizanao iny. Fa rehefa manao zavatra dia mianatra an'ilay izy hatramin'ny farany. Amin'ny fiainana iray manontolo mihitsy no ilaina ny mianatra zavatra ary ianarana tsara ary hay tsara. Tamin'ny farantsika talohantsika niresaka momba ny resaka hoe excellence. Dia ny excellence dia mianatra zavatra ary mahatonga anazy tena hoe hainao tsara, izany hoe lasa fiainana isan'andro ilay izy fa tsy zavatra atao indray mandeha. Ohatran'izay zany raha toa ianao ka te hanana profondeur amina zavatra anankiray na te hafe zavatra anankiray dia ianarana hatramin'ny farany alalinina ilay izy rehefa ianarana. Ohatran'izay mihitsy raha kristianina ianao ka mianatra momba ny tenanao anatin'ny baiboly dia mandalina ny baiboly ianao dia mety tsara izay maha-kristianina anao izay. Na amin'ny asa tena manan-danja ny hoe ianaranao tsara ny zavatra ianaranao na ny domaine misy anao. Raha ohatra zao ka hoe manao comptabilité ianao dia ianaro hatramin'ny farany. Ohatra zao za mpandika teny fa mbola mitohy mianatra isan'andro efa nianatra efa mahay mandika teny fa mbola te hianatra, mbola te handalina mba hahatonga ny asako ho tsaratsara kokoa hatrany. Ary misy voka-tsoa ny fandalinanao zavatra anankiray satria iny lasa manavaka anao amin'ny hafa. Lasa hoe raha te hitady ny tsara ny olona dia ianao no tadiavina. Raha ohatra zany ka misy mitady hoe iza ny tena mahay an'ity zavatra anankiray ity dia ianao no tadiavina raha tena mitrandraka hatramin'ny farany ianao satria mila trandrahanao ny zavatra ianaranao na ny sehatra misy anao. Ozy ny eo amin'ny ohabolana toko faharoa amby roapolo andininy fahasivy hoe mahita olona mailaka amin'ny rarahany ve ianao eny anatrehan'ny mpanjaka ny misy anazy fa tsy eny amin'ny olona ambany. Ohatrany hoe mahasosotra be ilay izy hoe manavakavaka fa izay mihitsy ilay izy hoe raha tsara ny asa ataonao dia hoentina eny ambony ianao. Raha tsara ny zavatra ataonao, raha tsara ny vokatra avoakanao dia amin'ny toerana ambony no mendrika anao. Ilay andinin-tsoratra masina teo milaza fa hoe raha misy olona mahay dia afaka miakatra ambony izy satria izy nandalina dia afaka ampiakarina any amin'ny ambony. Alay sary an-tsaina anie ny trano anankiray raha tiana ho ampiakarina ambony be raha hitondra rihana maro ilay trano dia mila lalina be mihitsy ilay fototra. Tsy mitovy ny fototra, tsy mitovy zany ny alalin'ny fototry ny trano rihana anankiray sy ny rihana dimy. Dia raha tianao ianao tena ho lasa ambony be dia aoka ianao tena hamaka ambany be, alalino ny zavatra tianao atao. Ohatran'ny hazo ihany io, tsy mitovy ny fakan'ny bozaka sy ny fakan'ny hazo ngeza be. Fa rehefa kely ny fakanao dia kely koa ny ahafahanao miakatra. Rehefa betsaka ny fototra ao aminao dia betsaka ny ahafahanao miakatra. Ahoana ary ny atao mba ahafahanao miaina an'izay hoe manana profondeur ianao na manana expertise na hoe mandalina na mitrandraka ny zavatra ataonao ary tena hainao ilay izy rehefa avy eo. Voalohany aloha ao anatinao misy zavatra napetraka Andriamanitra dia raha mifanaraka amin'iny ny zavatra ataonao, raha iny ny trandrahanao dia tena lasa lavitra ianao raha iny zavatra iny ny ataonao. Ohatra raha natsoina ianao hitory-teny dia mila mianatra mitoro-teny ianao. Tsy hoe satria antson'Andriamanitra ilay izy dia tsy ianarana, tsy hoe satria manana don ianao dia tsy ho alalininao ilay izy fa hoe hijanona eo amin'iny niveau iny ianao. Fa raha tsarainao ilay izy dia miavaka ianao ary lasa hitondranao lavitra iny zavatra nianaranao iny. Dia faharoa mila tiavinao ilay izy. Normal be io raha tianao. Misy fotoana rehefa te hamantatra ny antson'ny olona anankiray dia fantarina hoe inona ny zavatra tiany na inona ny zavatra marary azy, inona ny zavatra maniry azy. Fahatelo mila mianatra. Rehefa mianatra ianao dia ataovy sérieux tsara. Rehefa mianatra alalino ilay izy dia trandrao ilay zavatra momba n'ilay izy iray manontolo. Miresaha amin'ny olona izay efa mahay an'ilay izy sy efa manao an'ilay izy. Misy fotoana koa ianao mila miaritra ianao. Inona no tiako lazaina amin'izay? Misy fotoana ny olona mandeha milalao tamin'ny mbola kely azy ao ny ankizy mandeha milalao any an-tokotany fa za rehefa tonga ny lera fianarana dia mianatra. Dia tsy voatery manao mitovy amin'ny olon-kafa ianao raha te ho tonga amina tanjona anankiray fa mila miaritra ianao dia mila ianao mihitsy ny efa manavaka ny tenanao satria za misy tanjoko dia tsy mitovy amin'ny ataon'olon-kafa ny zavatra ataoko fa mila mifanandrify amin'ilay zavatra tiako hatongavana.
dia ao anatin'izay koa ny ezaka tsy hoe satria le izy hainao dia tsy ezaka ntsony ianao fa mbola afaka miezaka ianao manatsara hatrany any zavatra hainao dia ohatran'izay le izy tadidio fa Jesosy rehefa nampianatra ny mpianatra mialohany andefasany azy tany amin'izao tontolo izao dia 3 taona izy niforme anazy nampianarina mpianatra anazy isan'andro izy dia ohatran'izay mihitsy hoe mianara isan'andro maka fotoana mianatra dia avy eo ianao afaka manao an'ilay zavatra tokony ataonao dia vitanao tsara ilay izy dia hainao ny manao an'ilay izy dia miavaka ianao anatin'ilay izy ary rehefa misy hoe iza ny tena mahay an'ity dia ianao ny tonga ao anatin'ny sain'ny olona voalohany. Izay indray arany ny hevitra hifanapitsika indray tamin'ity andro an'ity samy hitahin'Andriamanitra dia aoka hiavaka ianao aoka ianao anana fahalalinana sy aoka ianao hitrandraka ny zavatra tianao atao. Samy hitahiny Tompo.